fambolena sy fiompiana manolotra ho anao. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. atolotry ny malay misaraka groupe ho anareo zao indray tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe iza ny diso nosoratany Clémentine Sylvia. Santatra, saloy, tovo, mahenina, miora ary ny mpanoratra no namelona ny tantara. Nandray fiosina nantotosa tovo Andriambololona. Studio ny prod. Iza ny diso? Inona ary ny rangahy ty? To sady manipaka ohatran'ny omby no mitrehana ohatran'ny omby anitra. Maninona tapoka teo ary le rangahy ty? Raha vao naneho fotsiny le revay mamody mitrifana izy. Ory Zozo a! Zozo! Fa maninona ho ianao e? Ataoko mitotototo mihitsy aloha le raha matoty androany fa tsy sady za zany nona. Iza koa no andeha voaka vao maraina isan'andro andeha hitady karama eo. Mba reraka ka. Fa maninona ho ianao ry Zozo a? Andriamanitro, apio a! Mitrifana be ohatran'ny soavaly izy ty marina. Aleo fa amanako rano ianao ary e. Tsisy rano. Isamborako fotsim-bary kely atsy amin'ny roby ary ve mba hisotroanao rambary e. Mangidy vavako fa tsy mila. Dia inona ary izany ny vola amidy laoka ho anao io e? Ianao mpitady vola azy ity nefa marary. Ka marary ho aza. Marary. Ka hinambary ary ve ianao dia hitadiavako anana? Ataovy hena re razanany ataovy hena. Aiza moa no ahitako hena ry Zozo a? Marary. Henakisoa. Ary aretina fahafa koa zany aretin'ny Zozo ty zany ka. Sa ve mety nisy nanapozina angamba izy ka. Dia ho tany amin'ny kisoa ilay hody ratsy voateliny. Mandehana ho arazanany henakisoa. Ao ary rehefa andeha malaky ahy e. Ay. Ohatry ary avy dia nijanona tamin'izay koa le nitrehitrehana be sy mitsipatsipaka teo a. Mba aretina fahafa tsy mampino mihitsy izy izany ka. Fitiavana mandresy fahotana, fitiavana no mandraky izay dori. Ndray zany hafaliko ro malala. Tateraka ihany ty ilay fanariko anao vady ratra zay. Na za koa ary ny tena faly. Tsy napoziko hoe ho vadika any ianao. Fa efa nieritreritra olo-kafa nga ianao ka? Tsy nieritreritra olo-kafa kosa e. Fa hoana fotsiny ary. Fa ny fanambadiana mihitsy tsy mbola tao an-tsaiko. Aya. Zay aky le atao hoe anjara arzeria. Tsy safidy fa anjara mialo io.
tena ty atoko ve ianao? Dilanina matoki fa tena tiako ianao ary tsy vadika aminao zany aho mandra-pafatoko. Misaotra apetsaka ky vato malalako matoko ianao fa za koa tianao ary tena tianao Fa Dilanina ahoana ke? Andao amin'izay aloha tsy kifantoka amin'ny fotoam-pivavahana ka sady manontany inge pasitera marina tokoa zany. tena vonina mpiakatra ho vady ve hono ianao ary tsisy ampisaraka antsika raha tsy ny fahafatesana ihany. Eny tompoko. Maraina ny andro ndry ary zary mialy ary ahoana ny amin'ny mariazy teo tena nisy ve nefa tohatra nofo ihany ka tonga ao anaty novoko mihitsy ny fitsiritana ny tovavy iny natao mariazy hono zay nefa izy aza tsy tia akory engany mba ho tateraka le novoko teo ka. Mandrotsaka i Brigitte zao ny ty amiko. Andre mahafinaritra be kosa ny tanàna anareo reto ara ohatran'ireny tanàna bazary reny. Aiza koa marina mipetrapetra aloha de makahina kely de rehefa avy eo tsika hiaraka nao visity an'ireo efitra rehetrarehetra reo hatrany ambony ka hatrany ambany. fa tena manam-bola mihitsy le sy laty Chérie na vazaza ve mahita an'izao mety tsiritra tsireo ange le zaridaina ny trano amin'izany misy rihana efatra sady tsara ny fiara mameno tokotany. Reo ky mba rena kely voaniko hatramin'izay ampy ampiadanako anao tsara reo fa ahono ary Edouard hoe ahoana tena marina tokoa ve fa tsy mbola manambady ianao? Raha ny fahitako anao zao mantsy de ohatran'ny efa somary le bebe ihany fa ono firy taona moa ianao zao? efa eo amin'ny 10 taona eo zao. Zany raha tonga ny 12 ny volana février ary ianao tena efa lehibe ianao nefa de mahagaga fa mbola tsy manambady ve? Ohatran'ny tsy mino an'izany efa voalazako taminao anery Brigitte fa efa nanambady tokoa saingy lasa andro salamanam-bola ny vadiko zany mba vehivavy adala kosa ny vadinao zany olona mpanankarena be ohatranao zao ve de lana zany efa aza zao te hifikitra be aminao mihitsy zany tsara kosa zany fa matahotra nga ianao hoe tsy ampiadaniko aza matahotra fa ho ampiadaniko ianao zany fa ono ary ianao io koa moa zany mba firy taona to somary efa lehibebe amako ny fahitako anao za 17 taona zao sady efa sarabady ihany koa lasa mivehivavy ihany ny vadiko de zao fa nentana tsara ihany kosa aloha tsika rona zany azy zany samy efa ny sarabady de samy efa mahazoazo taona fa ny tena tsy mety amiko ara ety de tianao tsy mba mahavatena sady mihina paraky jereo angeny ny fitritritry ny vody tongotrao miaraka amin'le Scooby-Doo. Brigitte ahoana zao aky Chérie ny ahitako vola zao ny ampiadaniko anao na izany aza Chérie de mba fitsio ihany le nify sady ianao ange rehefa manoroka tena tsy mamela mahazo mihitsy ao ary fa ezaka kely re Chérie miaritra kely akidriry Brigitte fa ny vola be ny jerena de manahoana zao ry zaozao ny fianaran'io zazy io
ianao tia tsy afaka miasa fa tsy azoko aloha hoe inona loatra le tena naharary anao tamin'iny vehivavy lehibe nge io raha zanany e tsy efa avelona ny tenany ve io dia anao ahoana ny fianarany raha hiasa izy nefa efa kilasy famaranana nge izy zao say vo mijanona izy rangaha tsika aza tsy afaka CP akory dia niala nianatra ko itetika inona eo izy fa tsy hoe ka midengitrika lava fa ianao io zany mba nazoto dia lasa dokotera kosa injeniera taoko mpiasa tranon'olona no nahafantarako anao nakako anao vady koa azy mba be vava koa le rangaha ty marina ka mba tratrako tamin'ny aingony indray zany raha matora zananyko ay kosa efa matanjaka nga zozo mitsangana amin'izay ary dia dana mitady vola kay tohatra na rary tapoka teo ny lohako zany raha zanany tena fanina be aseria zozo zozo afanan'inona vetivety teo koa ary ianao kay ianao koa nge mbola marary nefa mitabataba mafy loatra ery kay raha zanany ahoana hitadiavy tovay aloha na toka kely fa tena ohatrany tsy ampy alikaola angamzavatako zany marina kay aingany ianao aingany ianao fa marary eny ary ndra sy vetivety fa aleo ary hitrosa kely eo amin'ny robindray azy zany loko kay milamindray aloha ny tontolo androko an'io marary marary ary andeha hoaiza koa ary neno mitotitoty kely iny ary tsy mahita mihitsy ne izy zany aleo atsona neny aoay fa maninona ny nody sahady nga tsy mianatra nareo efa fantatry neny ihany voaroaka fa tsy nalosara-pianarana telo volana loza koretsy zany ny dadandry koa nefa ao tena tsy mety ho salama mihitsy za io zao dia hitrosa toka kely na divay ho anazy mihitsy fa atao tsy ampy alikaola hono ny vatany dia zay mamparary azy tena mampalahelo koa dady zany dia inona natao amin'izandriny eny za ty efa voaroaka dady anefa izao telo volana teo am-pandriana ianao koa sahirana amin'ny fikarakarana azy izay mba fananana kely ato an-trano fongana tsisy tsony na dia mba efa faniriko aza anaka ny mba hoe atafitanao dia mifona fa tsy tratry ny heriko ny fitadavany ndrainao tsy salama za miamaisy kely ery inona ny ataoko ry mialy neny oka izay ny ranomaso aleo za nampy anao amin'ny fitadiavana reto ety mody ihany ny blouzeko sy ny kahiako dia hoaiza zany ry fa vao ary neny tsy maintsy mahita an'izay anjara sakafo sahazatsika androany tompo omeo anay ny ony anina sahaza ho anay amen tompo anay ombanao anaka saotra ary neny dia karakara ho aloha dada fa mampalahelo izay fa lasa mahita azy tedavina anaka Chirio mba ame vola kely any aloha fa zany mbola andehanao contrôle any amin'ny dokotera androany zany ve ka ohatrinona mety ampy amin'izany chéri le izy nefa sady tsy hoeny fotsiny anie izahay fa mbola hoeny amin'ny mpanao voloko ihany koa
dia mba hijerikely kiraro ampiarahako amin'ilay robo ny vidiko tamin'ny malino aho zay e. aleo ary aloha iandry antsoketsika e. Mbola misy olona andefa vola mantsy io rehefa avy eo. Aleo moa mba tsy araka tsika avy elo mba zany dia rery. Fa ahoana kosa kia? Menatra kosa aloha za rabaina. Aizaka zavy misesta be ohatrin'ny nefa ianao ty ohatriny mpanao zaridaina ko ireny. Mba asiana ihany ny enatrako. Ye, variana be nge ianao zany chéri e. Tontongotra midinidinianao tsara. Aleo aloha chéri mpazarery ka. Sady maika be koa za e. Ianao ve tsy mbola andro sy solakanjo? Tsisy olontsony ahy e. Fa tonga dia zao dia efa mety. Maika tsy mety amiko izany. Aleo moa izany dia ireo chéri a. Oay, ty lany ty manoratra ity. Aingana chéri fa efa miandry ianao eto amin'ilay toerana fionantsika. Fa message inona zany chéri? Izy fisariana ho natao an'ny mpanjify e. Ary mety azona fiara ray ihany koa. Zay indray ilay message. Ao hoe vakina. Mba hitondra ny vola misy chéri. Ary mbola message inona koa zao zany? Mety olona disadresse ngamba ty chéri. Fa aiza aloha ilay vola fa andesa fa maika be. Fa ohatrinao ilay vola mety ho ampy amin'izany e. Ataovy 500 000 ariary ilay izy dada. Toandro ihany mariny ity ny andro. Toereraka mivezivezy foana ty. Izay toerana hitadiavana azy ty tsy misy afaka mandray. Nanahoana ary izay dada sy neny ihany. Andriamanitro, taio mba tsy hanino ny dada. Ndry, indray ilay tovovavy kely mba nataratara marina. Ary tena laiko nofo mihitsy hoe natao mariazy tamiko no. Fa mety mbola hiavina ve zao sa mba efa hiresaka amin'izay am? Oay, ary miasa saina be nge izy zany am. Oay, azafady Ramsey, tena miala tsiny. Tsy maninona ki mademoiselle. Tena tapaka indray le tarby kely mipaingotra tamin'ny kapako. Sady voadona no voahitsaka teo. Ary ka ve le tovolahy kely mpanadala indray ty e. Avelao any, tsara ho azy koa ny ohatr' izao. Ary atao lahatra mifanotsy foana nge sika sindriry mialy. Fa iza moa ianao mahalala ny anarako? Tsy mbola tsapanao amin'izao ve ny mystère mpitiavantsika kia? Efa ela nge no ntsiritako andry e. Fa ndry mo miavina foanako. Sahirana miampy sahirana mira inona? Tsy 4 raha ity olona ihany mba olona afaka nampy ahy eo amin'ny fiainana no iarahako. Fa tsy olona ohatr anahy ihany. Dan kosa e. Tsisy aza mo fitiavany e. Tena tiako angendry e. Alaiko vady mihitsy. Amin'izao fitafy efa vasoka sy kapakapa efa paingorona amin'ny tarby izao ve? Any kafa mitady ka? Andray kosa e. Dilany! Avy malaky ilay izy fa tarabe antsika. Tena brisy ity marina. Mialy ilozako vetivety aloha ndry fa atsononenay misy inona ary. Ary mpanan-karena be ihany ka ty fa mody fanina. Aleo ararotana. Ay ve Dilanina ny anaranao e? Ie, Dilanina ny anarako kia. Mba afaka omenao ny compte FB anao ve za? Fa ohatrinona se le volana lefa mialy ao amin'ny finday anao ao?
za ndray aloha ry zaozao tsy ilaza marina aminao zantsony a maranitra ianao fa za koa fetsy alavitra ny hoenao sady efa elany aretana amin'ny fika masiso ataonao isan'andro a aleo akako an'le vola raha ohatra ka mbola hanao zavatra se sa fa ngaho ny salamandray zato izy no afaka andehaka vola nahoana moany tsy ho afaka vola nge io e sady mahagaga anany e dia ianao milaza ho marary efa 5 volana izay nefa nitavinao tsy omby varavarana dia efa mibonabona nge za zany raha zanany e fa aiza aloha le telefônina e aleo ranga fa ho fafaiko aingany io mesazy mbola io a dia le mesazy mividianana crédit eo iny no aleo hitany eo ty le telefônina dia ndanainga anary ora zanany a inona e fa to mesazy nampidirana crédit teo kay no ato fotsitra zany ny volako tena raha ty fa ndeha akarankely vetivety aloha fa mba arety io afo io dia mba avy dia atokonoko ny vary kay maty a fa naninona ndray e nanotika tapoka be teo ny kiboka kay aleo aloha za karaha vetivety fa na dia rano kely hafanana ho anao aza tsy misy aho ianao ndray aloha dia tsy ho ampeo amidiko zany raha zanany a ndanainga anary e kay eo amin'izay aloha ianao raha zaozao fa ndeha haka n'ity vola ty aloha zaniko ary tsy hiverina eo a raha tsy efa plaine avany amin'ny hôtel ny kiboko lasa aloha chérie ono a chérie ahoana maninona ho asika ny tsy mba mandeha na mampiasa an'ireo efitra be dehibe eto amin'ny tranontsika reto fa dia ato amin'ity efitra tokana kely ty fony ka tsika mafana tsara ka dia mafana koa ny fitiavana amin'izay fa ono asia ahoana fangah zany misy vazaha mipetraka tamin'ny tony tanàna tony taloha fa zany nampanofako azy ity taloha zany dia lasa isa zany zareo amin'izao mbola lasa nanovako ny sany andafy andry zareo fa mety mbola hiverina no faty ihany rehefa miverina ny manaraka ay aritako tia ny tena manam-bola be mihitsy ka ololaty domiketrika be ny fiara isan-karazan'ireo tokotany amin'izany mango manokana fotsiny Brigitte ahoana e tena mandeha be ny fotoana efa amin'ny 9 saty zao sao dia tary se amin'le mbola montsy fivoriana e sady aiza moa tokory variana be teto fotsiny tsika sy ianao aleo za andeha amin'izay sirika aiza ho a le toerana ivorianareo ka zange no mivory fa tsy ianao e sady alavitra be ilay sady tsy hitanao zany ka tsy maintsy anatitra anao azaniko ahoana moa chérie ny eritreretako hoe ianao vehivavy kely tokana io no andeha irery amin'izao andro efa miamaizana be zao sy inona redoaro no atao orako a zange mitondra fiara e sady mbola hitsitsika mama ihany koa za rehefa avy mivory eny e tsy tianao mihitsy ho azy zany no miaraka amiko e aiza kosy e ka manahirana nge chérie ny taripady tsy vita vodiondry e sady tsy nitany any koa ny fady fa mivavam-bahoaka ka lazao ary ny ray aman-dreninao dia ndao tsika androso amin'ny raharaha e mety aminao ve zany sa tsy mety aminao mety ka fa mba mila anao voatra kokoa no izao a za fantatrao ihany mantsy fa ny vaty tserijery tena mangatsika lety za chérie zany fa hoaiza aloha tsika e zao andrasa andry vetivety za fa aka volany amin'ny eninay tsy misy amimezako andry mantsy raha tsy zaiko fa aiza amin'ny fotoananareo mianaka izao etsy akaiketsy ihany ka tsy hita andry ve fa efa io miandro io izy sy ny fiarany
zay ary fahita antsika aleoaka izaho hoe mivetivety a dia maninona nefa raha hitany e tsika zany hoe tokony hiaraka hoeny aminy e dia mba prezenteny lahy aminy za mandeha amin'ny fotoana ankizy zavadrehetra fa miandry kely fotsiny tsika vetivety chéri a mandrosoaty anaty fiara aloha chéri a ary manara-maso be ringe mialery lavitra ery izany a dia ao aloha bizokosa chéri a andray kosy teo miodiny ianao fa ahoana lesy malala ka tsy tiako hifondrany gripa akondry e voany gripa ange zay e ay ve tsy maninona ary dia ho aiztsika chéri ilandray aloha no meko safidy androany aleo aloha chéri mba amin'ny manaraka aloha fa tena mbola salama ho aza andray dia andao ary aloha tsika izany anatinao docteur privé dia andao sady misy dokotera efa mpitsabo anay mantsiny ery akaiky ny trampoko ny olona ery inona reny ataoko ry lanitro mialy zao ery efa sasa miandry oay chéri o ahoany alatsaka etsy amin'le toerana mipetrahako tetsy ny karatro fa avelao aloha jereko vetivety mandeha naingana ary sao dia isy ahita eo ihany endrasy vetivety eo ary zay a eny mandehana aloha chéri moto fa hitondrany vetivety any amin'ny dokotera fa tsy salama izy a fa marary iny izy chéri voany gripa hono akia eny ary mampamangy any aminy lesy a dia mirary fahasalamana ho azy zany misaotra petsaka akia ka tia misy 5 alina aloha dia mandeha any ndrisy ikoloha tandre misy manaraka eny an-dalana dia lanina afangano raha antsika ka dia ohatra izao foana ve zaza matao hatrandrio sy vandinika fotsiny amin'ny zareo za dia aroso io e ay maka toerana kely aloha nareo ry dada sy neny misy resaka lehibe fampidiniako aminareo mivady fa ahoana tsy momba ny asanao ve nefa aloha zany eny tokoa sao dia nisy olana ny asanao tsy amin'izany mihitsy le resaka ry dada sy neny fa inona ary zay ngianaka mba efa dodiny ka zay mantsy ka tapahanareo foana ny teniko kala zao ary rehefa tsy manohitohina ny asanao fotsiny dia efa zay maty nge tsika raha ohatra ka hoe sanatrika ny asanao misy olana voalohany aloha dia tiako ny manamarika fa tsy ny asa akory hatramin'izay ahoana tsara hoe tsy ny asa dia taiza daholo izany no nahitanao an'ireny volany ho antsika hatramin'izay ireny eny e ray aman-dreniko nareo ka tsy azoko anafenana ny marina fa izao tsy ny asa ny lazahoako an'ireny vola hatramin'izay ireny fa nivarotra inony ianao zany e dada koa izany manana olontiana izy daholo no namehana an'ireny fa miasa amin'inona aloha ilay olon-tindry e ary sao dia vadin'olona aloha izany ka eno tsy manambady izany izy ry dada sy neny zanak'olona manana ny ampy fotsiny dia inona hono no asan-dray aman-dreniny zany tsy haiko fa manambola be fotsiny ny reniny fa tsy haiko dia ho avy aty hono ny ray aman-dreniny angataka ho vady zany ve UNO dia orinasa malagasy tantanana teknisianina manampy indrindra ireo tatsamysehatra amin'ny fambolena sy fiompiana na ara-teknika na ara-barotra UNO akaiky anao indrindra manampy anao an-trano
zay indray mipangatabola fa tonga nga misy vola omeko alazantsony aty za to manao sakafo tapatsina isan'andro. Inona ny an'lahy e? Avoay raha nga le bandy kely a. Raha volany de tavolahy de tsy misy Le ty e. Fa za ve zanako sa tsy zanako e? Mandrosoe lahy de aza miarela be eto fa tsy tiako tratra mivadiko e lahy. Fa nanambady angaino ry dada? Efa vitanao ihany ve ny taiza samy rery hatramin'izay kely zay de zao indray ianao vao edaladala nambady? Ka zao a voatojy ny tena tiako sy tiako. Vehivavy manahoana aloha ny toetrany ary aveza ihany koa. Izy aloha mantsy e. Ataoko inona zay fa manjany fa ny toetrany no tiako fatarina ry dada. Tsara fanahy be izy a sady tsotra de be fitiavana ihany koa. Anambady an'izay zany nareo? Ny fikasana aloha de zay e. Fa ny fikasana hono n'olombelona e. Za koa zao mba angataka fanampiana aminao mba hanatanterahana ny rarahako. Tsy isy tsony aloha zay. Za zeto miafy velona ohatran'inona. Ronan'ny isan'andro mbalokako. Fa natao aiza daholo ny karamanao ato ry dada? Jereo angeny ny aiazanao e. Sady fotsy ansatra. Fa atao aiza le karama e. Ka mafy angera fa tena tiry dilaniny e. Tena resy tanteraka. Raha azoko tsara zany de tapitra ampitananao an'izany vehivavy zany daholo ny vola. Tsy maintsy ho hitako izay vehivavy zay na hoelanao haingana fa ataoko mahitsy zay. Fa ty aloha misy 5,000 ariary. Mandana misotro ronono sy mofo lery na lasopy sy composé sy tianao e. Misaotra le tsy dilanina. Tsy isy sorany fa matotra be zay le resako teo. Le hoe ahoana moa zay letsy? Le hoe anambady rery dada. Nosy ty marina fa avy be tampoka teo le orana. Za nefa tsy nitondra helo. Ka tsy maintsy andro bisetondray aloha zany na mandeha posiko. Tena lena be sahady marina. Avilo miakara ato anaty fiarako ato ianao fa tena mitsitsaka be nge zany orana zany. Fa mba iza koa ton'olona to. Azy ilaozanao mbola mieritreritra madama fa ho kotsany orana io ihany nge ianao e. Manahoana tompoko? Otry are vera edy e. Ajanony eto azafady. Tsy maninona na de ho lena be aza. Aza sariko manananaka kiny eny a. Ianao kosa ve te ho avelako anderery amin'izao orambe zao e? Aiza ny zanako raha edy a? Nga moa mba fantatrao ihany hoe misy zanako tany amiko. Nefa de nilozana. Satria na hitanakanga tsara soratra de narinana isy zazakely. Efa ranondraraka tsy azo rofina re ny lasa raha edy a. Mba hifonako re. Fa aiza ny zanako a? Mba tiako hita izy raha edy a. Ary mba tiako ahalala sy ahitana koa hoe izany reniny. Sady firy taona moa zay ry zanany no nandazanao anay? Tsy voatery taona monja ny zazakely. Ajanony ihany zany zanahy zany ka. Efa razanany zao ny anarako. Fa mifona rery Edoara. Tsy akazy ange akory fa justa hoe mba te hiona amin'ny fotsiny e. Aleo aloha ajanoko eto ianao e. Minao fa efa tsy de lavitra etsony koa manontranonareo. Ny oranareo teo koa ty efa mitsahatra. Misaotra betsaka re. Fa mba Tiany carte de visite komeko anao. Reo laran'ny finday mahazo a. Antsoy a rehefa vonona eo aminy ianao. Zay fa veloma ianao e. Misaotra fa voaray ty.
dia izy moa zany ry dada le tovolahy resahako taminareo ihany ambady ahy dia izy kosa le tsy ny dadako a neny moa mbola tsy tonga fa manana andraikitra lehibe amin'ny fikambanana misy azy mbola mivory any zareo ay ve izy ny rainao dia faly mahafantatra anao tompoko dia za koa anaka torak'izay ary na dia mbola tsy eto koa zany reny mialy dia efa nanafatra izy fa zay resaka tapakintsika eto dia mety amin'ny daholy makasitraka indrindra tompoko ie fa ho no ary dilanina eny tompoko manahoana moa zany hatreto ny dingana kasainareo atao vavitokana mantsiny io zanako io ka mahasarotiny loatra efa nresaka tamin'ny dada ihany fa mino afa naiko izay safidiko izy ka ay ary ifandiniko izay mianaka manapaka ny daty irosoana amin'ny dingana manaraka fa ono mba aiza moa zany ny reniny se efa nisaraka hono ny ray aman-dreny ry dada ka na dia nisaraka aza ange zanaka ikambanana ane io ka tokony hoe olona zainareo koa izy anatrika eo dia ahoan'izany ka tsy fantatro sady tsy hitako akorongeky izany reniko izany mba afaka tenenina mafy ve ny takoretsika-reo ao azafady tsy tanono ny endry zareo sady tsy fantany ka antaneo any dadany se raha ohatra ka tsy fantatra se zanyko tsy mety amiko aloha zany hoe olona tsy fatapototra angataka ny zanako zany tena marina mba tianao ve Chirine miaraka amiko mitsangatsangana amin'ny fotoana ohatr'izao eny akia ao mba ela amin'izay zany no eto amin'ny familiny za mantsy mba akafinda tratratra ny raha eto sady efa meko an'langy le sy fiaroty le io andakondana nyty mihitsy mitsovoaka sa oety amoa aloha fa somary mbola vizabizana kely zay rehefa motoko za ihany no mitondra azy dilany no efa foiko anao tanteraka ingeo aty fiaroty dia ho karakara itsika ny taratasy momba azy atsoaty tsy misy mahamaika akiny amin'izany anga zany tsy mbola mahatoky ny fitiavako indria ka ntaonantsika nge Chérie milanelana be loatra enao mbola manana avantage be fa za efa voninkazo mody masoandro ahoana re zany ho tezitra ety zao raha vo tsy asiana valy ny fiangaviny zany efa tsy dia azo fa miala ny tiako satria tanora mitovy amiko Chérie ho fitahako any rangaty ary efa azoko daholo ny fananany dia iny any lasa aleo ary aky mba hifandinika kely amin'ny dada sy neninay za zany hoe faly be aoloha roako izany mba lalaka izany ary aloha izy ty fantofankala bisolony ify be ty marina faly be ao Chérie tsy andrika tsony le andro malaza be ao fiainantsika sy anao zao ve anao ry Brigitte vao miditra ny trano mba mifiry alina moa zao ka ataonao inona izay dirako any na tsilitra ntsony koa za ianao zangy ka hafahafa tena niova mihitsy fa taiza moa ianao io taiza hoa ataonao inona nefa zanga vadinao ny fehezinao nefa zany mamelona anao manatanteraka ny sitraponao rehetrarehetra ihany koa ye ka za sao miteny hoe aiza ny taratasy ny ty trano ty nefa tsy menao aiza koa ny taratasy ny fiara ataonao inona fantatra ngena fa tsy ianao maninona
tadio fa ny zanako lahatokana azy tsy mahazo ininina amiko fa ianao kosa mpanjaka vavy Brigitte tianao nge za chérie tsofranao Redoara mivady ony jerijery efa tianao sady miha mahizy isan'andro tsy misy jerena ny fitafiana indray tsy miala amin'ireny akoditra ao ireny ny kapan'izany dia tsy misy afa-tsy iny efa kaparatsy kely matitsaka iny. Brigitte tena ianao tokoa ve io sa olo-kafa? Brigitte dia ahoana? Tsy naposiko lahy ary aiza le fiara noentinao iny tsy nahay feona fiara mantsy ateo fa tsy efa nomenao anga izy iny so ary dia anao tao foana any ianao ty madama tsy ananga iny maninona tsara tsy anahy ino ary tsy misy fananako daholo na zao hitanao maso zao aza fa miasa no eto zavatr'olona daholo tony fo mafy zany ianaoko ay ve mpiasa koa zany hoe mpiandro tanànan'olona fotsiny zany raha ny azoko tsara tsy misangy aminao raha matoa ty fa aiza ny fiaran'olona sady efa ho avy nge fa za tompony tony amin'ny herinandro ary mividy ny rahanao tamiko tatona andritry n'izay 4 volan'izay sa neraky rahanao fotsiny koa za ay mpivary tena koa le raha matoa ty aiza ho amin'ny fiaran'olona tsy ala tety ty tanako ty raha mbola tsy miteny ianao hoe aiza le fiara Order dada ary lahasaiza ihany ary mialy raha zanany fa tsy fantatrao ve fa efa mivalo alina nge zao ninona ny tsy fantatro izy roa kelany eny niaraka any amonjy fanasanany amin'ny fianakavian'le tovolahy hono zareo mahasarotony angy aho raha zanany ny zanako iny tsy manana afa-tsiny amantsiko ianao tsy niteraka zay indray ny en'le rangaty ty le mamofotamandry fa tianao ampafantarina azy zany ny marina rehetra amin'izao izy efa lehibe zao fa tsy noho ny fitondranao azy ihany ve no mamaritra fa reny kely ianao raha tena reny sy niteraka ve ianao dia anaiky ny andehanany any amin'ny lehilahy any amin'izao alina be zao hafa mihitsy ianao tiry zozo hafa maninona tsoriko aminao fa avy aminao mihitsy mifototra zao fa nahoana tsy noho ny akamonao iasa dia mody hoe mararina andamaka nandritry ny 3 volana everinao fa tsy namparariny haiko angano nijanonana izy iny tamin'ny fianarana fa namelona antsika tato foana sy ianao koa zany mamofo tamandry chérie rehefa tratra amin'ny laingo tsanganao ianao dia mody milefadefaka eo nefa miridiridy ohatran'ireny soavalindehanao korsy ireny teo eny ary dia amfiry zany izy no tonga eto ianao mba miseho sarotiny ry amin'le fiarahany amin'le tovolahy fofombadiny nefa hatramin'izay nge efa io zazalahy io zany namelona antsika tato aza kotabaina tsony so hialaka eny ary ao fa ekeko ny teninao fa tokony mba hoe amfiry zareo zany ny tokony ho tonga tsy matahotra very zareo reny foana azy fiara nge hono le tovolahy ay tsara kosa zany sady efa misabotsy ho avy zao nge izy no milaza hoe hitondra ny ray aman-dreniny aty mety kosa zany ko mba hilamina amin'izay aloha zany ny fiainantsika fa tafita ihany kala mialy keliko anambady zanaka ny mpanana fa ahoana zao ry dada inonao io vehivavy kendanao io ary to torana za koa aza magaka torana vetivety teo Andriamanitra io ve ny dadanao ry Dilanina azafady aky fa tena adiniko izo ny dadako
izy indray ry dada lefa ndresahako taminao mialy ny anarany faly mafantatra anao anaka za koa tompoko toraka izany fa inao a io vehivavy io ry dada ary nahoana izy no finoanao mangalatra letsy a misoloky vo mainka tsy azoko e vehivavy ohatr' izao ve avitany zany fa inona ka azafady ny zavatra ny solokiny tato versement patron ena andritra ny telo volana anasena miversé ny tany amin'ny banky miampy amin'ny fiara anankiray fampiasako tato maninona za mory dada tsy maharaka an'izany satria tsy mba fantatra hoe zanako ntsony angamby tsy afaka miditra any amin'ny lakoronareo ntsony any ka tsisy fantatra izay momba anao ho aiza moa lasa ampirenireny eny an-dalambe zay namana mba mangoraka no mampiatrano tamin'izay indrindra no fanjoko tamin'io vehivavy ny vonoanao io maninona tsara hoe ry dilanina lozinina hoe ty lazay lary dilanina voatery ny araka tamin'ny tsy fidiny na de efa fantatro hoe mitovy amin'ireny koa azy izy lehilahy tsy vanina ianao mohaka trondro malemy loha ay raha mipotaka maloto na mahananao anay sy ny ray aman-dreny koa hatramin'izay io ny vehivavy ny tiaviko tao anatin'izay telo volana zay nokasaiko alaina tokantrano mihitsy azy izy zay no nahatonga natoky azy loatra ka nahafahany najaka tamin'ny fananany goly zara patronko voafita karaka izy igatra azo za koa aza mba voafahandalitra hatramin'izay dia ahoana izao ozy dada sineny ahoana ozy izy mandray an'izao aoka izay aky mialy mialy ianao tsy mila anao tsony mpamitaka nanenenako tsy maninona kira nanenina indria fitiavako anao no nahatonga anao an'izany io ny fiaranao ry dada efa nomeny ahy izy io mba anambazany fitiavako azy saingy tsy tia azy miala ny tiako misaotra ny laletsy raha olo-kafa angamba nitojo azy tamin'izao dia efa nafo ny fiara ny vola kosa ny apahatelo ngamba sisa no averiko aminao dia lefa napetraka hitsonjovana ny raharanay sy miala maninona tsy mila anao tsony eny tsy omeko tsiny ianao tsapo io vehivavy io ry dada za kosa andeha anatitra mialy vetivety any amin'ny ndray aman-dreniny andao mialy dilanina ahoanaky anambady anao azy zany efa mitoejazany fa aiza zany ety amin'ny hopitaly ianao torana fa nanao adalana fona eto ara aza menimenina eo ianao fa hoampiko eo indray mifahavoazanao kala manangalaty tsy fantatrao ve fa matombo bandikely miaraka aminao efa ara-mamabe io dia misy tombo-tsokatsahany io fona ho aza eto ara mino ianao fa tena iova hanonotra lasa koa dia ny zanako avy eny nampirafesanao tamiko Brigitte raha mba olo-kafa dia leferiko ihany ianary tsy manina fa misaotra ampy akoa fitaka nataonao ave tsy patron ianao fa mpiasy olona nitokisana ka nametrahana ny asa sy ny vola ampy anao koa izay dia boaka loatra eoko Brigitte ine za nge tsy mandroaka anao mba mangataka kely zavatra ray loha aminao fotsiny ay lazao ary fa miaino anao manam-pavitana rahanjanako dia andao aloha tsika mba hiaraka ihany dia aorianan'izay anjaranao amin'izay no misafidy eny ary ekeko mifangatanao aorian'ny drara kosa tsofo rano aleko ihany niverina amin'ny ray ny zanako taloha
za koa mantsy efa miala teo tsy teraka tsony an'izay zanako tsy mahalala akory. Ho ary aloha matory amin'izay ianao fa mbola reraka nge ianao sisy ny dokotera teo e. Amin'izao andro anateram-bodondranao zao ry mialy a dia tsy mety ny anatrehanao ny kabary fangatahana. Ianao mantsy no angatahana eto. dia ho aiza zany? Zaho a rehefa tafiakanjo tsara vita ny volo sy ny tarehandria dia mandehana miafina rian'ny efitrano ambony ary tonga eo izy rehefa avy eo makandria. Eny are andeha zany sady efa reo ambavahady reo koa zareo. Efa reo ry zareo miangavanga pikabary aloha mba hampandroso an'ireo olona reo e. Ohatra misy zavatra manindry mandry anazy zany mihitsy ty androany ty ka. Odre tompoko. Mandroso e. Edouard, aiza ny zanako? Fa nga dada nitaizazaza hafa kotrana. Elaly etsy ny zanany a. Ahoana hoe? Manina tsara ary dada. Pianada zany zay sy mialy. Lozenina rety e. Ary tô Brigitte koa ty. Ianao ve ty ry Brigitte a? Eny andre matoa izy tokoa ty. Salama velonareo e. Ary to taitra be eo amin'ny malalako izany e. Malala ninona e? Vadiko. Tsy Edouard ve vadinao? Izy ndray ny zanakao. Chérie o, aiza ny zanantsika? Fa io ve le reny zanakao e? Inona rety Andriamanitro? Izy ny reny mialy ry zareo a. Mialy? Le zanako? Nefa rafy kokoa. Tena misavorovoro ambony ambany mihitsy ty tantara ty ry izy mianakavika. Brigitte, lay olo tiako koa. Nefa ahy rafozako. Nampitsara aza angamba ho sahirana raha mandray an'ity savorovorontsika ity. Zany mihitsy. Ka hipetraka ihany koa le fanontaniana hoe iza ny diso. Dia ho tanteraka tokoa ve fanambadiany mialy sy dilanina? Natolotra malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe iza ny diso nosoratany Clémentine Sylvia. Santatra, saloy, tovo, mahenina, miora ary ny mpanoratra no namelona ny tantara. Nandray fiosina nantotosa Tovo Andriambololona. Studio Niprod. Iza ny diso? Uno, fambolena sy fiompiana nanolotra ho anao teo. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.